Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluajiv. Vous présente Ni Vaovao. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. PEF manolotra ho anao ny fampahalalam-baovao. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Matora piramidana miaraka amin'ny France Col. Manolotra anao ny vaovao. Izay ny vondron'olombitsy ny fanondrana ledsi makany amin'ny vondrona européenne hoy ny transparence internationale androany nambarana izy ireo tamin'izany fa ny gel na ny fivondronan'ireo mpanondrana ledsi no isany mangeja ity sehampiarina ity ka iantsony izy ireo fanadihadiana ny amin'ny mety isina kolokolo sy eloka maro samihafa. Manilika andraikitra amin'ireo mpiara-miasa aminy ny ministry ny angofo sy ny akoranafo manoloana ny fanaovana tombana ireo tompon'andraikitra isan-tokony eo anivon'ny departemanta ministerialy. Ny ministra ny tokony atao tombana voalohany hoy ny teo anivon'ny vondrona RMDM manoloana ny olana misy eo anivon'ny jirama ankehitriny. Mangataka ny amerenan'ny fanjakana malagasy ny famatsiana fanafody makany Komoro ny farmasia ny antoerana. Ny 500 ny fanafody ampiasainao Komoro izay avy eto Madagasikara avokoa saingy ny ato nanomboka ny taona 2020 noho ny antony tsy mazava. Nahitana fitombona amin'izao ireo karazana hazan-dranomasina ahitana pozina mety hahafaty ny olombelona noho ny fiovan'ny toetrandro. Isan'ny nahitana tranga tato anatin'ny 27 ora farany ny tao amin'ny distrika ny Soneranivongo izay nahafatesana olona roa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena taorian'ny antso nataon'ny SOS Méditerranée ny amin'ny tokony iantsonan'ny sambo mitondra ireo mpitsomponenana mahery ny 200 faran'izay aingana namaly izany ireo manam-pahefana frantsay ary nanome alalana azy ireo iantsona amin'ny seran'atsambony tafika any Toulon ho an'ny andron'ny rampitso. Arao vetrany ny andindinina makasika ireo. Finaritra tomboka lasia tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity atena ny arahaba ary ampanajana ihany koa no anasako anao anaraka izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia mahakasika nahampimamba amin'ny sehampiarina letsiny ho isantarantsika ny fampahalalam-baovao. Nahitsy ny faneho-kevitry ny teo anivon'ny transparence internationale androany fa manjaka ny ampimamba amin'ny sehampiarina letsy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Namafisiny izy ireo fa ny gel na ny fivondronan'ireo mpanondrana letsy izay fikambana tsy miankina no nomeny ny fanjakana malagasy fa efa nahitantana ny fanondrana ny vokatra. Avy eto amintsika amin'izao fotoana izao tao anatin'ny tsy fangaharana tanteraka kilany no nanaovany gel izany ka orinasa frantsay miisa roa no nomeny fahefana manokana hanondrana ny vokatra makany amin'ny vondrona eropianina. Mitaka ny hanoka fa ny tompon'andraikitra fanadihadiana momba ny mety fisiana kolikoly sy ny mety hoelika ataon'ireo orinasa sy ireo olona voakazika izany araka izany ny eo anivon'ny transparence internationale androany Mirana Clara. Kejain'ny vondron'olombitsy ny fanondranana ny leadership vokatra eto an-toerana izay ahondrana any amin'ny vondrona Eropeana sy Frantsa hoy ny teo anivon'ny Transparency International. Ny fikarohana nataon'izy ireo no nahitany fa maro ireo ahina ho fandikan-dalàna samihafa misy eo amin'ny tsenan'ny leadership makany ivelany toy ny kolokolo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ny fifanarahana tsara-dratriny, ny fandosiran-ketra, ny famotsiam-bola ary ny fanafenana ireo fandikan-dalàna ireo. Misedra olana araka izany ireo orinasa malagasy mpanondrana madinika hoy ny teo anivon'ny Transparency International noho ny fisian'ireo orinasa frantsay roa izay nomeny gel fahefana amin'ny fanondranana mivantana ny leadership any amin'ny vondrona eropeana. Ireo orinasa frantsay roa ireo izay mandrotsaka latsakemboka ao amin'ny gel na tsy mpikambana ao amin'ity fikambanana ity izay natokana ho an'ny orinasa malagasy mpanondrana leadership ihany. Izany fanadihadiana natao izany dia
ny fandraika tamina mpisitona lakilosy anankiray izay mpiantsehatra ao amin'ny sehatra io zany nanantona anay tamin'izany fotoana izany ary nitaraina hoe kiazan'ny GEL na groupement des exportateurs de litchi io tsenam-barotra io ka olombitsy ihany zany misitraka amin'ny tombontsoa avy ao anatiny. Ny GEL zany fikambanana mamondrona an'ireo orinasa malagasy mpanondrana litchi dia teo amin'ny 700 zareo nisy fotoana teo eo zany fa ohatran'ny hoe renay hoe niena ny isany ankehitriny dia na zareo samy ao anatin'io GEL io arany dia misy fitanilana zany satria tsy fantatra hoe ahoana ny famaritany an'ilay fanaparitana an'ilay quota 17500 tonnes isan-taona ilay quota max zany dia efa ny sasany mahazo ny sasany 40 tonnes fotsiny no ahondrany ny sasany izay tena olona hoe mibahana ao anatin'ilay izany olona mifandraika amin'ny fitondrana dia PDP. Ankoatr'izay, natsangany GEL ho mpanelanelana arabaritra eo aminy sy ireo orinasa frantsay Litchi Trading Company na LTC. Tsy fantatry ny be sy ny mariny hoe iza no misitraka ny tombontsom-barotra azony LTC ao anatin'izany. Noho ny tsy fisian'ny mangarahara, kely ny vola miditra ho an'ireo tantsaha ary mividy lafo ireo mpanjifa any ivelany. Miantso ireo misehatra ao amin'ny litchi araka izany ny Transparency International asa hitorika izay endrika kolikoly izay. Tsy voararany lalàna fanambarana ny fahoriana sy tsirariny menjady aminao tsy kriminel zany zavatra zany. Dia izay ilay izy hoe mpiantsehatra eo amin'ilay sehatra ary zareo efa fantatra tsara ohatra zao ny vidiny hoe hividanana an'ilay litchi amin'ny eto Madagasikara 0,25 euro 25 centimes d'euro indray kilo nefa rehefa tonga ny 3 euro ilay izy maninona misy izay hitanareo zavatra tsotra be ohatr'izany ilay izy fa tsy hoe secret fiainana akory dia izay ny any an-tanana an'ilay olona tsisy tokony hoe hiarovany tena na inona izany zavatra menjady aminy asianao tantara iny. Androany, nametraka ango-kevitra fanairana na signalement teo anivon'ny parquet national financier any Frantsa sy teo anivon'ny PAC na ny fitsarana miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara, ny fikambanana maneran-tany Transparency International sy ny rantsany eto Madagasikara. Mangataka hanokafana fanadihadiana mifandraika amin'ny ahihana kolikoly sy mety ho heloka ataon'ireo orinasa sy sambatan'olona miantsehatra eo amin'ny fanondranana litchi araka izany izy ireo. Fa manilika andraikitra amin'ireo mpiara-miasa aminy ministry ny angovo sy ny akoranafo amin'izao fotoana izao manoloana ny fanaovany tombana amin'ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony eo anivon'ity departemanta ara ministerialy ity. Ny tenany ministra no tokony atao tombana voalohany ho ny teo anivon'ny RMDM androany manoloana ny olana misy eo anivon'ny jirama amin'izao fotoana izao. Henri Florian. Tamin'ny fahafolon'ny volana janoary 2024 teo nanambara ny filohan'ny Repoblika Andrajoel nandritra ny fitsidihana izay nitotosaintany andikalika fa ny volana jona teo no tokony efa hiverina amin'ny laony ny famokarana herinaratra ka hiato ny fahatapahan-jiro ateraka izay. Ny fanohitra amin'izany anefa ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Volana Novembre sika izao mbola miaina ao anatin'ny fahatapahan-jiro lavareny ny vahoaka eto Antananarivo renivohitra. Tahaka izany ihany koa ny amin'ny faritra tsirairay. Efa roa taona mahery ihany koa izay no nitantanan'ny ministra ankehitriny Andra Marson, ny ministerany angovo sy ny akoranafo. Tsy hita mazava ny fahatsarany tolotra omeny ty orinasa ity ny mpanjifa azy ary tsy hita mivaingana ihany koa ny fanatsarana nentin'ity ministra ity. Ankehitriny nirosoan'ny ty ministra tompon'andraikitra voalohany ty ny fanaovana entretien ireo tompon'andraikitra isan-tokony eo anivon'ny orinasa jirama ka nahariariny teo anivon'ny tambazotra antserasera avokoa ireo talety tsirairay sy ny sariny ary ny asa iandrikitany. Efa tokony talohany nanendrena ireo olona ireo ny fanaovana entretien ho ny teo anivon'ny RMDM ary hita ihany koa fa manilika andraikitra amin'ny tsy fahombiazan'ny ministra Andry Ramakson. Ny firenetsika efa mihitsika jirama efa tsy tafavoaka tsony zay fa manomboka manao entretien ireo mpitondra na ireo directeur na ireo chef de service ao anatin'ny ministère atao ina moa ny ilana zany ina ny tena ilana zany zany hoe alaimbaraka zany reto olona reto ka izay ve ny tsara fanalambaraka ohatran'izany ve no tokony ho atao amin'izao fahasahiranana zao. Mazava ho azy manilika andraikitra izy tsy mahomby amin'ny fitantanana dia le olona ao ambany fifehezany no andeha alainy baraka tahaka an'izany. Tokony miainga avy any ambony zany ny ohatra ka ny ministra zany na ny mpitondra fanjakana ambony no tokony na ohatra voalohany amin'ny resaka entretien na audit zany ny filaza tsy fantatro fa ireo no tokony na ohatra voalohany indrindra amin'ny fitantanana ny firenena na amin'ny fitantanana ny departemanta misy azy tsirairay avy. Tokony ministra aloha no atao ohatran'izany voalohany. Araka ny hita tamin'ny fanehoan-kevitry ny ministra Andra Marson teo anivon'ny compte Facebook ny atrany
fantatra fa ny sabotsy izao no mety hisy fanapahan-kevitra raisiny manoloana ireo talesany sokajiny eo anivon'ity orinasa jirama ity. Fa toy ny dinika amin'ny fitakina ny anosy malagasy izay tokony nataony fiandohan'ny volana novambra lasa teo. Misy ny fandaminana eo amin'ny fanjakana malagasy frantsay amin'izao fotoana ka antony nampihemorany. Ny feonana makasika ny anosy malagasy tokony nataony faharoso fahatelon'ny volana novambra. Lasa teo zany feonana tokony natao tany Paris. Hoy ny ministra ny raharaham-bahiny mpisolo toerana tamin'ity androany ity hatreto. Tsy mbola voafaritra ankila ny paikady ny fanjakana malagasy hitondrana ny fitakina ireo nosy malagasy. Aty amin'ny ranomasimbe indiana ny fanjakana izay eo andalam-pandinihana ny teknika rehetra entina mitaky izay nosy malagasy izay raha ny fanazavana. Herinandro taorian'ny fiamoran'ny fianana tokony ataon'ny komisiona malagasy sy frantsay mikasika ny fitakiana ireo nosy malagasy. Tsy mbola fantatra ny daty ny dinika manaraka. Androany tsy mbola fantatra ihany koa ny paikady entin'ny fanjakana malagasy raha ny fanazavana. Misy fandaminana ara-teknika tsy maintsy mbola ataontsika satria vao niova ny ministry ny raharaham-bahiny mbola misy pitsopitso maro ny paikady ho jerevantsika anatin'izany fandiniana ny ady hevitra zay ataontsika amin'izany komision hoentina miatrika ny famerenantsika ny ilzepars zany zay fotsiny no antony fa tsy misy hoe inona akory fa misy fandaminana zay ny fanarahana eo amin'ny fanjakana frantsay sy eo amin'ny fanjakana malagasy. Raha iverenana ny fanjakana malagasy no nampiemitra ny fiaonana amin'ny frantsay taorian'ny fanesorana ny ministry ny raharaham-bahiny Irandriamandrano Toeshar ny 12 oktobra lasa teo. Tsy raikitra io fiaonana io ankilany raha nitatitra hatrany tao anatin'ny telo taona izay nitsangana ny CRFIM na ny Centre Régional de Fusion d'Information Maritime aty amin'ny ranomasimbe indiana. Fanondranana tsokosoko mitentina $5 tapitrisa no tratra tamin'ny taona 2024 raha nitatitry ny ministra. Isan'izany ireo vato sarobidy miisa valo conteneur sokatra miisa 420 tratra tany an-dranomasina. Toy ihany koa ireo zava-mahadomelona toy ny cannabis milanja 2 tonnes no tanterahina androany ny fanombohana ny atrikasa ny kasika ny tetikasa mazy niarahana tamin'ny commission de l'océan indien tanjona amin'ity tetikasa ity ny fiarovana ny faha-dranomasina ty amin'ny ranomasimbe indiana. Lafomba hafa kosa indray dia miaina ao anaty tsy fampina fanafody amin'izao fotoana ireo mponina ao Komoro 500 isan-jato. Ny fanafody ampiasaina ny toerana no vidiana avy amin'ireo mpamigady eto Madagasikara. Ka ny taona 2024 no nampiato ny famatsiana makany Komoro ny fanjakana malagasy. Hatreto tsy mbola fantatra mazava ny antony nandraisan'ny fanjakana izay fepetra izay. Ka antony angatahan'ireo farmasianina avy any Komoro ny hamerenana ny famatsiana fanafody. Ataon'ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Nela Rana Evson. Tsy nisidina mampitohy ny Madagasikara Komoro ihany no anato ny fanjakana malagasy fa efa nanomboka ny taona 2024 no nifarana ihany koa ny famatsiana fanafody any Komoro. Fanafody afarana amin'ireo mpamongady mamatsy fanafody an'ireo hôpitaly sy ireo fivarotam-panafody eto Madagasikara ny 500 isan-jato ny fanafody ampiasaina ao Komoro raha ny fanazavana. Araka ny fanadihadiana natao ny taona 2024 no nampiatoy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny fanondranana sy fandefasana fanafody tonga eto Madagasikara makany Komoro. Efa niaina tao anatin'ny sy fisina fanafody ireo Komoriana nandritra ny valanaretina COVID-19 raha ny fanazavana. Tamin'ny taona 2024 miisa 450 sy 700 sy 7 sy valoala sy valoetsy ireo mponina ao Komoro. Les praticiens, les pharmaciens, les sahirana avokoa ireo farmasianina sy ireo mpitsabo noho ny tsy fisian'ny fanafody. Voatery tsy maintsy alefa tsaboina any amin'ny firenena hafa ireo marary antaon'izany na ao amin'ny nosy Maorisy na eto Madagasikara noho ny tsy fisiana fanafody izany. Manao antso avy indray izay amin'ny fanjakana malagasy mahejery ny fanafoanana io naoty io hitsinjovana ireo Komoriana. Au niveau de leurs patients. Voatery tsy maintsy manafatra fanafody avy any la France araka izany ny firenena Komoriana. Sangy voafetra ary tsy ny fanafody rehetra no azon'izy ireo vidiana raha ny fanazavana. Oui, bien sûr, les coûts c'est très cher les coûts puisque maintenant. Lasa niakatra be ny vidin'ny fanafody satria amin'izao voatery tsy maintsy manafatra sy mividy fanafody avy any Frantsa izahay makany Komoro dia lasa lafo. Eo any koa ny vola aloha amin'ny douane. Maro ireo marary no tsy mahavidy fanafody amin'ny sarany amin'izao. Raha taloha i Madagasikara no mamatsy fanafody anay eto mba akaiky sidina ora ray. Raha mandeha sambo dia vita iray andro izany ary ambany kokoa ny vidiny ary afaka mivarotra tsara ireo farmasianina. Que les patients avaient l'accès total à ces produits.
mangataka nisy amerenana ny famatsiany Madagasikara fanafody araka izany ireo farmasiana anampina ny vahoaka any an-toerana. Hatreto tsy mbola fantatra mazava ny antony nampiatony ny fanjakana ny famatsiana fanafody any Etinosy ity. Isan'ny nahitana ny fandraisana anjara n'ireo farmasiana avy amin'ny Nosy Comores ny 29e congrès de la Fédération pharmaceutique de l'Océan Indien. Tsy maintsy nanao sidina nandritra ny 420 ora izy ireo raha toa ka ora ray ihany izany teo aloha raha mbola nisy ny sidina nivantana nampitoy any Madagasikara Comores. Fa tontolony fampianana no anoizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Tokona noho ny tsy fandraisana karama nandritra ny 5 volana hatramin'izao ireo vacataire. Eo anivony office du bac ny ato ihany koa araka izany fampandehanan-draharaha. Eny anivony io sampan-draharaha io amin'izao fotoan'izao. Tsy mbola nisitraka karama nandritry ny 4 bolana hatramin'ny androany ireo mpiasa tsiraikitra na vacataire eny anivony office du bac raha ny fitarainan'izy ireo androany. Vokatr'izay ny tokony ary nampiato avy hatrany fampandehanan-draharaha eny atoerany ireto farany. Izy ireo izay hiara ny fandrirarirarana ihany koa amin'izao mikasika ny karaman'izy ireo. Le avy ato amin'ny université miteny hoe tsy tonga subvention 2022 izay andoavana ny karamanay. Dia nefa araka ny tenin'ny madame ministra ihany koa dia niteny indray zareo hoe tsy avany aminazy fandoavana ny karamanay fa avy amin'ny ressource propre avy eto amin'ny université ihany. Dia izay zany no mampametra-panontaniana hoe avaiza marina zany le karama tena andoavana ny valika sasaranay. Dia hatramin'izao zany izay mbola manontany momba an'izay foana. Ankilany manambana ny noho ny hetsika fitakiana ireo vacataire eny anivony office du bac ireto raha tsy misy ny vahaolana roa sy ny tompon'andraikitra manoloana ny fitakiana izy ireo. Ny zavatra ataonay zany dia manohy ny hetsika ohatr'izao foana zany izay mezaka manontany foana zay hoe hatraiza io mandra-pivoaka ny vola. Dia raha ohatra ka hoe sanatria vavy hoe mbola tsy mivoaka zany le izy dia ny fitakianay mafy hatrany foana ihany mandra-pivoaka ny vola. Raha tsy ivona ny alatsinainy 7 novembre lasa teo no nanomboka ny taky ny karama ny teny anivon'ny ministera tompon'andraikitra te tsy tsimbazaza ireo vacataire ny anivon'ny office du bac izy ireo izay mangataka ny marina mikasika ny fakana ny karaman'izy ireo. Vaovao ny fitaterana kosa indray dia nandany filazana fa tsy manaraka ny bokin'andraikitra tamin'ity androany ity. Ireo taxi be mivondrona anatiny zotra de nampiakapeo manoloana izany ny ben'ny tanànany Vato androany ary nilaza fa tsy nanaraka ny teboka. Isan'ny tokony fampiresahana ary nandika ny lalàna ihany koa ny zotra de raha ny fanazavana. Masana ny fitaterana mampitoy any Vato sy Vasakosy ny isan'ny fiara mivondrona ao anatin'ny zotra de raha nambana ny kooperativa manao iny zotra iny androany. Tsy nisy ny fanovana ny fomba fiasa hatreto ka tsy tokony hisy ny olana amin'ny fitaterana raha nitatitra hatrany. Inona dia tena miasa tsy manova fomba fiasany hoe fa mihatsara kokoa raha 500 voiture miasa ngamba ireo tomobile ireo mandeha vide amin'ny andro atoandro. Course vide rally vide mbola ao ampiana tomobile hafa ve zany hoe anazy moa iny fa raha ny teknika zany dia voatatitra ny olona fa problème manambotaiazy 3 heures de temps mahavoatazona ny tomobile tsy tafidana ty avatana tsy tafakatra sy aorinany amin'ny efatra zany ny tomobile tsy possible ntsony hoe tafaverina. Ankilany tsy voasambany no nampitaraina ny vahoaka ny zotra de na namafy izany ny ben'ny tanàna ny Vato androany. Akoatra ny tsy fanajana ny voarakitry ny bokin'andraikitra toy ny fiodinana an-dalana, ny fifantenana mpandeha, ny fandehanana mafy sy ny sisa. Tsy manaja ny fifanarana tamin'ny commune sy ny lalàna ihany koa ny zotra de ho hiatrany ny ben'ny tanàna ny Vato. Manoloana ny zava-misy zany momba ny taxi be ato amin'ny commune ny Vato dia mahafinaritra rehefa fantatry ny taxi be amin'ireo mpitantana ny taxi be samihafa hoe misy lalàna ny kay ny zotra sy ny fampiasana ny zotra maro samihafa amin'ny commune an-drenivohitra sy ny commune ambanivohitra tahaka ny Vato. Ay fantatra zareo ihany fa misy lalàna n'izany. Koa maninona ny tsy ampiarina ny lalàna, koa maninona no ampijaliana ny vahoaka ny Vato. Aoka tsy fampifilafila mihitsy fantatrareo daholo ny andinin-dalàna maro samihafa hoe zao ny lalàna, zao ny lalàna, zao ny lalàna. Dia zao le lalàna tsotra be zay. Fa maninona rehefa misy hoe hifaninana aminareo dia ainareo mitsipona ny karazan-dalàna maro samihafa. Tadidio fa mijaly ny vahoaka ny Vato. Efa nisy ny fampiresahantsika lava dia lava kanefa mbola ataonareo ihany. Ny saran-dalàna nefa efa 100 sy 700 nanaovanareo azy. Dia mbola ampijalianareo amin'ny fanarinan-dalàna ihany ny vahoaka ny Vato. Entitra izay mpitantana ny commune ny Vato ampy izay ny fampijaliana ny vahoaka fa tsy maintsy entitra izay
amin'ny fampanajana ny lalàna araka ny tanysanareo azy a dia ho raisina izay andraikitra izay tsy maintsy andray fepetra manoloana io noho izany ny komuna efa andalana ny fikarakarana ny fampidirana kooperativa vaovao amana ny olana raha ny fanazavana trany fa nahitana fitombona amin'izao fotoana ireo karazana hazan-dranomasina ahitana pozina mety afaty ny olombelona isany nahitana tranga tato anatiny 7 ora farany atao amin'ny distrika ny Soanieranivongo izay nafatesana olona miisa 2 ny fiovan'ny toetrandro no isany nampitombo isa ireo hazan-drano misy pozina amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana fepetrano raisina araka izany fampafantarany ireo mpanjony ny lisitra ireo hazan-drano mety hitera-doza ao anatin'izay olona saina olona roa no namony ainy ary 5 hafa nahiditra hopitaly any Sainte Marie vokatry ny fihinanana hazan-dranomasina antsoina hoe trondro voalavo na ny poisson porripique tao amin'ny distrika ny Soanieranivongo ny talata lasa teo trondro misy pozina ary tsy azo hohanina no nalaina sy nandrahoana hoy ny tompony andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny Ejono dia nataondreo karazana fiansira natao sira zany natapy zany le izy dia nohanina tamin'ny fakomaly iny raha jereny zany zavatra misy amin'izao fotoana zao indrindra amin'ny andro mafana sika zao dia ao anatin'ny tena fitandremana tanteraka ny reo karazana hazan-dranomasina zay misy ahisina mitondra poizina famozina ra-tsakafo zay no zavatra mitranga amin'izao tatoato indrindra tamin'ity taona ty dia efa tsy mifidy fotoana zay aloha zavatra misy tsy mifidy fotoana nitrangan'ireny fanapozina ra-tsakafo reny ary tsy mifidy karazana trondrotsony fa tena hoe ny karazana trondro zay tsy ahitana trangana ikam taloha dia ahitana an'izay ny antony dia zao efa misy nitrangana fivavavan'ny toetrandro efa mihatra amin'ny fianazanak'olombelona sy ny zava-manan'aina amin'izao fotoana ohatra zao ny fatratsimo iny dia ny resaka lohana langosta horatsimba zay tsy namon'olona hatramin'izay dia niteraka fanapozina ra-tsakafo ny fivoan'ny toetrandro no isan'ny antony voalohany nampitombo ny karazan'ireo hazan-drano misy pozina raha ny fanazavana isan'ny voasikajy anatin'izany ireo trozona izay maro no hita faty teny amoron-dranomasina tamin'ity taona ity fepetra noraisina ny famoahana ny lisitra ireo hazan-drano ahitana pozina sy ny fampahafantarana izany an'ireo mpanjony ohatra ny fanazavana efa misy zay ny karazana postera zay efa anatiny manao any mise à jour zay zao satria efa maro ny isa trangana trondro vaovao zay tsy tanatin'ny lista taloha dia manapoizina ny faharoa dia ny antanana koa rehefa trondro rehefa lehibe zany dia lehibe resana zany amin'ny 10 kilo mahery trondro anankiray dikan'izay fa ela zany ny enany tao anaty ranomasina dia aoka tsika mba hitandrina mba tsy hinana ny branchine ny agoagony sy ny taova ao anatiny reny matetika zany reny no iangonan'ireo poizina zay mila eo anaty rano zay tamin'ny taona ty zany tena hoe maro nitrangana fatina trozona indrindra zanaka trozona ny antony zany rehefa nijerena zany dia marobe ny trozona tonga taty amintsika satria aty reo no miteraka zay aloha ny antony voalohany maro zany zanaka trozona dia misy zany maty ara-boajanahary dia misy zany maty misy trasina akaikitra ny requin zany satria inisan'ny sakafon'ny requin reo zanaka trozona reo dia misy zany karazana fiovavan'ny toetrandro koa satria nisika choc na température mety trozaka an'le zanaka trozona vokatry ny fahasahiranana sy ny fiainan'ireo hazan-drano maro amin'ireo mpanjony no tsy mifantana intsony ny karazany jonoana raha ny fanazavana hatrany ankoatra ireo karazana trondro efa tsy fihinana izay anatin'ny sokajy poisson herbivore misy ihany koa ireo karazany ilaina fikarakarana manokana saingy tsy voahaja na ihany koa tsy hain'ny mpahandro ny manao azy ka mahatonga ny fanapozinana dia izay ihany koa no hoentintsika misento vetivety anaty doka fohy ny mahakasika ireo manam-pahaizana amin'ny fandidiana zaza izay vitsy anisa amin'izao fotoana izao ka miteraka olana maro samihafa ao anatin'izay tontolo ny fandidiana zaza eto Madagasikara io ihany koa niteboka tsy ahafahana mametraka ny asa mendrika eto Madagasikara rehefa avy eo no anarantsika izay Gratuite. Mais qu'est-ce qui est gratuite? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 30 novembre. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Family ou à la fibre Home ou à la fibre Home Plus. Mirad et ses collègues de Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 149 000 RTTC par mois. Telma, sa fibre numéro 1 malagasy. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro.
Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, hisatra amin'ny telo sy roa arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Maro dumuka fanapeseko fa France Kolo fuileko. Mura sadi efficace, monsieur Moustika Tita Trasi. Casa mia lam. Maniche. Si manepucho. Mandini jusqu'à Marenjeng. Matura piramide na miaraka amin'ny France Kolo. Université PEF. Parcours études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85. 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Telomropolo sy roa arivo ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolokolo ihany zany satria tokony ny hevitra no ibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandaniam-bola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharan'ny-bolan'ireo kandida mandritra ny fampielezan-kevitra. Ndao isika hiara-ndresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry zao mba ho fifidianana lavitra ny kolokolo no iainantsika amin'ny 13 Mamenina ny araba tomboky lasia tomboky vavy tonga tsoa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity isantarantsika izay. Malalaka ny sihatry ny famokarana biby na izany anaty rano na an-tanety eto Madagasikara. Hoy ny minisitra lefitra misana ny fiompiana androany ankoatr'ireo fiompiana izay mahazatra ny malagasy. Maro ireo biby afaka farana ary ompiana azona tombony avroeny raha ny fanazavana hatrany. Ankoatra ny fiompiana ireo ankoho amam-borona samihafa. Maro ireo sehatra famokarana biby izay azo trandrahana eto Madagasikara. Maro ireo tanora liana amin'izany, saingy olana ny enti-manana sy ny traikefa fahafahana miary raha ny fanazavana. Ary ampifantarina koa ny fotoana ikeo, fotoana malalaka io ahafahana koa inona ny tosika omeny fanjakana, ny accompagnement zay omeny fanjakana indrindra ho an'ireo tanora te hiditra amin'izany setra ny famokarana manodidina zany famokarana hoe biby na andranoa na tanety mety amintsika. Ankilany raha nikasika ireo tsenam-barotra amin'ny fanondranana ireo vokatra azo avy amin'ny fiompiana. Tsy maintsy misy ny fifanarahana amin'ny firenena rontonta mikasika ny fanondranana ireo vokatra azo. Ireo tantely eto an-toerana no efa mamaly ireo fipetratakina raha ny fanazavana. Io vokatra io izay ny Europeanina no mandray azy ankehitriny. Ny voalohany aloha dia ny fandefasana io dia manaja ny fenitra ny raisam-pirenena ho an'le firenena mpamokatra ohatritsika sy le firenena zay mitady ny vokatra zay vokatra eto amintsika. Zay no mifanaraka voalohany satria fantatsika koa ny fandefasana fivezivezeny vokatra amin'ny biby io dia vokatra koa fivezivezeny aretina zay mifehy ka anjaran'ny firenena anankiray zany ny aron'ny taniny ka zay no mahatonga le fifanarahana amin'ny le firenena rotota mba tsy hidirany tsy le vokatra tsara vokarina no hidirany aretina indray amin'ny zay tany mila le vokatra tsika.
ho fampiroboroboana ny fanodinam-bola amin'ny alalan'ny fiompiana sy ny fanairana ireo tanora amin'ny sehatry ny fiompiana. Ho tanteraina mandritra ny efatrandro ny foire internationale de l'élevage et de la production animale manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 10 Desambra ho avy izao ny hetsika. Atrikasa sy trano eva samihafa izay ahitana ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny fiompiana no hita eny amin'ny kianjam-bare Mahamasina. Lafomba hafa kosa indray dia manomboka izao azo ataony mampifandray ny volan'ireo mpanjifa ny Vaovao Banque Madagasikara amin'ny compte mivola tanjona amin'izao fiara-miasa ny rotondo izao ny hanome fahafaham-po ireo mpanjifa amin'ny alalan'ny tolotra mora ampiasaina azo antoka ary azo ampiasaina amin'ny fotoana rehetra ihany koa. Mivelatra amin'ireo orinasa maro eto Madagasikara ny mivola ho fanomezana fahafaham-pon'ny mpanjifany. Androany natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fiara-miasany amin'ny Vaovao Banque Madagasikara. Io tolotra io zany dia ahafahan'ireo mpanjifa baobaba sy mivola mamindra vola miala vao amin'ny compte mivola makany amin'ny compte baobabany na miala vao amin'ny compte baobabany makany amin'ny compte mivolany dia 100 ataoko amin'ny teny baiko le hoe digital le tolotra zany hoe tsy mila makany amin'ireo agence ny baobaba tsony zany ireo mpanjifa fa amin'ny alalan'ny telefoniny fotsiny dia afaka manao an'ireo famindrana vola ireo zany na ny atao hoe ny inscription amin'le tolotra aza zany dia tsy mila manantona an'ireo agence intsony fa amin'ny alalan'ny finday 100 zany anaovana an'io inscription amin'le tolotra io zany. Avy amin'izao fiara-miasan'ireo tonta izao hoaingana ny fikirakirana ny vola no amiraina ny fampiasana ny tolotra ary miasa amin'ny fotoana rehetra na mafisina manokana ny lafi ny sécurité. Ka na amin'ity service miaraka amin'ny M-vola ity zany dia avo manao retrait ianao na manao dépôt zany hoe manao transfert amin'ny compte M-vola anao na amin'ny compte ny Vaovao Banque dia mahazo an'izay SMS zay foana zany. Ao anatin'ny resaka sécurité ihany koa amin'ny numéro de téléphone moa rehefa manomboka compte atao amin'ny Vaovao Banque dia anontaniana avy hatrany tsika amin'ny numéro téléphone zany hoe ny compte bancaire atsika dia liena amina numéro téléphone. Manomboka androany zany misokatra izay tolotra vaovao zay ho an'ny mpanjifa M-vola amin'ny mpanjifa ny Vaovao Banque Madagasikara afahany zany manao an'izay transfert d'argent avy amin'ny compte M-vola sy ny compte Vaovao Banque Madagasikara zay. Tsara mariana tsy ny comptenao ihany ny ahafahanao manao transfert fa ny compte Vaovao Banque Madagasikara makany amin'ny compte M-vola an'olo-kafa dia azo atao ihany koa ary à l'inverse zany hoe compte M-vola makany amin'ny compte Vaovao n'olo-kafa dia azo atao ihany koa zany hoe afaka manao paiement marchand koa zany tsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Nampahafantarina teny Ambodifona androany ny fiara-miasa eo amin'ny M-vola sy ny Vaovao Banque Madagasikara. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia vitsy anisy ireo manam-pahaizana manokana amin'ny fandidiana zaza na ny chirurgie pédiatrique eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny tatitra avy eo anivon'ny CHUJRA tamin'ity androan'ity. Antony mahatonga dia fahasarotana sy ny fahalafosany fandidiana eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Olona sima mahery ny 30 isan'andro no sahan'ny manam-pahaizana manokana iray amin'ny fandidiana na ny chirurgie pédiatrique raha nitatitra ny teo anivon'ny CHUJRA. Ankizy avokoa ny iray ampanitelony izany. Maro amin'ireo ankizy mila fandidiana no tsy misitraka izany ankehitriny. Antony ny fidanganan'ny saram-pitsaboana eny amin'ireo toerana voakasika izany. Eo ihany koa ny tsy fahampian'ireo manam-pahaizana manokana amin'ny chirurgie pédiatrique eto an-toerana. Ny tena olana amin'le fitsaboana zany aloha dia le fahafahan'ny fianakaviana na ndray aman-dreny hividy an'le kojakoja fandidiana. Dia eo ihany koa le ny tena olana lehibe dia le tsy faharesendahatry ny ray aman-dreny hitsabo an'le zaza mila fandidiana raha tsy efa tena amin'ny ora farany hoe ho zakan'le zaza ve le izy anahoana ho réussi à 100% ve le izy dia zay zavatra moa zany matetika ny tena mampitsoaka ny ray aman-dreny tsy handidy an'le zaza avy eo. Ny professeur agrégé en chirurgie pédiatrique telo ny eto Madagasikara tena mbola vitsy dia ny spécialiste manodididina ny eo amin'ny 5 na 6 eo. Misedra olana ankehitriny lafy mifandidinan'ireo olona sima eto amintsika noho izay tsy mifampian'ny mpandidy izay. Amin'ny ankapobeny le zaza didiana eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 5 ambin'ny 10 zany no afaka atao isan'andro
dia tafiditra ao anatin'izay le vaky molotra sy vaky lanilany ka raha ohatra ka miasa zany le bloc vaovao aty ambony dia tokony ho doublé zay zavatra zay fa raha vakeliny hatreto aloha zany a ny atao hoe ny ananana no ampiasaina dia miankina amin'ny fanomezana personnel vaovao zany fa amin'ny fanjakana no afahana mbola mampitombo bebe kokoa an'izay efa vita zay. Ny fanodinany zaza manokana aloha tsy tena misy hoe olana manokana afa-tsy ny resaka fitaovana zany fa fitaovana dia tsy aivina novatsiny ny teo anivon'ny organisation Smile sy ireo mpiara-miombonantoka maro fampitaovana sy fanavaozana androany ny teo anivon'ny CSUGRA isy ihany koa ny fandidiana maimaimpona ireo ankizy eo amin'izay sehatra ny chirurgie pédiatrika izay. Fa tebika maro no iankinany fametrahana ny asa mendrika na izany eto Madagasikara na amin'ireo firenen-kafa antony sy niatrika asa izay ahitana ny fandraisana anjara ny rompiantsehatra eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena ho fametrahana izay asa mendrika izay niatrika asa izay nanomboka tamin'ity androan'ity ary farana rahampitso ary isy ny fe-kevitra izay ho raisina orian'izay ho fametrahana araka ny tokony ho izy izay asa mendrika izay indrindra ny eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny fanatsarana ny tontolon'ny fandrarana ihany no vahaolana voalohany amin'ny fametrahana ny asa mendrika arany fanazavana. Io no teboka lehibe sy anotsindriny ireo mpandray anjara tamin'ny atrikasa izay natao nanomboka androany amin'ny fametrahana ny asa mendrika. Hatreto mbola mihoatra ny 700 ny mpiasa miasa ao anatin'ny sehatra tsy ara-dalàna. Efa manana ny programa pirenena momba ny asa mendrika ny fanjakana malagasy saingy tsy ampy izany. Antony nanaovana ny atrikasa ny arahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka sy ireo fikambanana amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena. Ilaina ny fandraisana anjara feno ny fanjakana amin'izany fametrahana ny asa mendrika izany raha ny fanazavana. Skevitra moa hitanao ny asa misy zavatra akapobeany ohatran'ny hoe ny fanatsarana ny fotodrafitrasa araka ny lalana zao ohatra satria rehefa ratsy ny lalana dia mialava ny fotoana ahafahana manotrana entana dia voatery mirotoroto ny mpiasa manamboatra n'le lasa le famokarana zany fohy ny fotoana mokarana satria lava ny fotoana andehanan'ny entana ohatra dia iny mahatonga an'le ataontsika hoe pression zany na hoe indraindray lasa voatery mizaka ny tseranena ny mpiasa satria misy tanjona tsy tratrarina misy fe-potoana tsy maintsy tratrarina dia raha vao ratsy ny lalana tsy ampy ny ropilanina tsy ampy ny sambo dia zay dia efa manimba n'le tanjona hoe ahafahana manana tontolon'ny asa mendrika zao. Amoaka paikady iraisampirenena momba ny fametrahana ny asa mendrika no fatakina amin'izao atrikasa izao. Hatreto mbola 100 ny tany olona miasa ao anatin'ny sehatra ara-dalàna no misetraka ny fiahiana ara-tsosialy ka isan'ny fanamby lehibe ihany koa ny ampiakatra izany ary manana anjara andraikitra amin'ny fanolorana sosikevitra ireo sindika. Fa hoe inona ny anjara brekin'ny sindika amin'izao zavatra zao zany araka ny fahitantsika azy teo zany dia manana anjara toerana lehibe le fahafahana magnatanteraka ny dialogue social fifampidinihana mba ahafahana mametraka n'le travail décent ny afatra lehibe zany ho an'ny syndicat voalohany mila manana syndicat velona itsika zay le hoe maromaro moa ny tematika zay ho resahana ato fa agnisan'ny vaovao lehibe zao ny ahafahana manolotra ny fahafahana magnatanteraka ny atao hoe fandrafetana ny politika nasionaly ny aroloza sy ny fahasalamana eo amin'ny tontolon'ny asa élaboration de la politique nationale de la sécurité santé au travail zay zany agnisan'ny efa volavolan-dalàna tafiditra ny agnatin'ilay volavolan-dalàna momba ny mifehin'ny asa olanina zay zavatra zay ary sambany tamin'ny tantaratsika moa na tafiditra amin'izay fa amin'izao efa vita tanteraka ny fantsina ny lalàna mifehin'ny asa hoy ny ministra tompon'andraikitra ary efa miroso amin'ny dingana afandaniana izany ireo tompon'andraikitra. Lay code du travail dia efa vita tanteraka ary efa voalaza teo fa hoe na ny vondroben'ny mpampiasa aza zay nandray fitenenana teo dia efa niteny hoe fametrahana azy any amin'ny gouvernemanta fandaninana azy amin'ny gouvernemanta sy any amin'ny mpanao lalàna zany sisa fa efa nifanarahany telotota satria petraka amin'ny telotota foana moa ny zavatra mikasika ny asa dia ny fanjakana ny vondroben'ny mpampiasa ny syndicat ny mpiasa dia efa naharitra dia naharitra tokoa ny ady hevitra tamin'izy io ary efa ny afara amin'ny maromaro tsiraisana ny tena faratapony moa zany ny mahafapo indrindra tsy ho isy zany ohatra ny zavatra rehetra fa
efa ny fanaraka zany mitelotota ny rehetra fa dia ametraka n'ilay code du travail vaovao dia ho hitatsika zany zay toiny na ho tratra ho apetraka any amin'ny parlemanta amin'ity fivoriana ity izy io na amin'ny fiandohany taona manaraka fa dia ho hitatsika eo zany fa ny amin'ny ankapobeny dia efa vita ilay natomboka androany ary ifarana rapitso ny business forum ho an'ny asa mendrika izay karakarain'ny OIT na ny organisation internationale du travail isan'ny loha hevitra nisongadina mandritra izany ny fampitomboana ny toekarena ao anatin'ny nisy fitsonjovana ny maolona rampitso no ifarana ny atrikasa ary misy ny fekevitra ivoaka mandritra izany anatsarana ny sehatry ny asa fa itodohan'ny toamasina vetivetsika ao anatiny dia vaovao manaraka ity nytotany antoerana ny fakakevitra natao tamin'ireo olona manana fahasembanana sy ireo mpiara-miombonantoka no karakarainy ny teo anivony projet miary nojerena manokana anatin'izay makasika ny famantarana ireo sakana tsy afahan'ireo olona trapahasembanana manana ny fizakatena ara-piariana indrindra amin'ny fiainana andavanandro kolo toamasina. Maro lafy ny sakatsakana mianjady amin'ireo sokajin'olona trapahasembanana kanefa afaka miasa soamantsara sy mamelo tena misy aza ny afaka mamelo na vady amanjanaka mihitsy avy amin'ny fiarahamonina nefa ny apahany betsaka amin'ireo sakana ireo ka tsy afahan'izy ireo miasa misitraka ny fizakantena araka ny tokony ho izy. Voalohany indrindra aloha dia misy ny barrière comportementale na avy amin'ny tenan'ilay olona aloha io zany hoe ilay tsy fatokisa-tenany nohon'ny efa nafitsika ny manodidina hatramin'izay sy ny sisa dia mety mieritreritra izy fa tsy mitovy amin'ny be sy ny maro dia mety efa sakana ho anazy zay amin'ny fandraisana anjara amin'ny fandraisana andraikitra. Misy ihany koa ny barrière comportementale avy amin'ny tontolo manodidina sy ny mpiarabelona izay variana mijery ilay toe-batan'ilay olona dia manadino ny maha olona azy. Misy ihany koa ny barrière infrastructure structurelle zany dia ireny karazana fotodrafitrasa maro isan-karazany regny ohatra hoe trano be misy totohatra na ilay resaka communication ao anatin'ny orinasa izay tsy dia mifanaraka loatra amin'ny filana manokana ananan'ny olona manana fahasembanana. Fa eo ihany koa indraindray ny barrière amin'ireny resaka lalàna maro isan-karazany izay mbola mifanohitra amin'ny zon'ny olona manana fahasembanana ireny izany hoe izay lalàna ka na règlement mipetraka ohatra indraindray zao tsika mahita le hoe bonne présentation physique dia fa ohatra manilika sady indreny olona manana fahasembanana arabatana izay tsy afaka mijoro mahitsy na ohatr'izay manomboka amin'ny fahazazana ny fisehoany io sakana maro isan-karazany io mitohy amin'ny tontolon'ny fampianarana ary mipakany amin'ny fampananana asa karaha namanokana zany mba nagnisan'ilay nagnirany dia hiasa amin'ireny toeram-piasagna ataontsika hoe brao regny nefa nanagna sakana lehibe dia lehibe za tamin'ny fiainako ny sakana voalongany indrindra ny aignany alonga dia tany an-tokantragnonay satria ny eritreretin'ny olona zany rehefa managna fahasembanana dia atao karakara tokantrano nefa nanagna fagniriana ihany za mba te hianatra te ho tafita dia niezaka zany za mandeha mianatra adiny raika za vao tonga am-pianarana agny an-dalana tsy maintsy mifoha mandraigna zany efa teo zany fialagna an'izay sakana zay mba mieritreritra mba ho tafita tonga lavitra dia nandeha ihany zany tonga agny am-pianarana nefany efa misy sakana ihany koa zany ohatra ataontsika hoe agny amin'ny WC mitoeram-piboahana tsy mba afaka nandeha namonjy an'izany WC zany na douche zany zany ny tegnako satria tsy accessible taminazy zany le fandehanana amin'le resaka douche dia karahan'izany koa zany amin'ny resaka asa rehefa mandeha mitady asa anao magnotany asa aminjareo dia resaka hoe femme de ménage zany no amenjare anao nefa rehefa miteny anao hoe ataovandao fa ataoko le femme de ménage dia zareo zany miteny ndraika hoe mametraka sakana ihany koa hoe tsy mety aminareo lay tsy mety aminay lay hijery anareo lay miongakongana amason'olona amin'ny toeram-piasagna karaha fa ohatrany hoe mampalahelo mahita anareo karakaraha amiko zany ny sakana dia tegna nisy satria tsy afaka nanatanteraka le fianarana hatramin'ny farany satria ny fitondragnany ireto fitaovagna beky ireto fitaovagna kiraro afahagna mandeha ohatran'ny olo jiaby zany tsy afaka tamin'izay fanagnana an'izay satria lafo de lafo ny vidiny fitaovagna indesina magnano an'izay fomba tongavagna mandeha agny am-pianarana zay ka za zany ny sakana tegna goavana hitako ary tiako vahagna manokagna voalongany dia le agny amin'ny tokantragno sy agny amin'ny fandehanana amin'ny an-tsekoly. Nitetika asa miary no isan'ny manao tantsorika ireo sikajin'olona trapahasembanana kanefa afaka miasa sy mamelo tena ireo. Nisy ny fifanakaloza-kevitra ny arahana tamina sapan-draharaha miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana na afahana ny eny ny hevitra ireo voakasika omaly teto tomasina. Ny mahazava-dehibe zay fifanakaloza-kevitra zay dia atao hoe ny vokatrana lasana dia tratra zany hoe tena hoe
teo mihitsy ireo le karazana sokajy ny olona maro samihafa ireo zay samy nilaza ny heviny hoe inona ny sakana dia inona ny vahaolana amin'izay le sakana izay dia zava-dehibe zay ahafahana ataontsika hoe mandrafitra ny tetikasa manaraka na manitsy ny manatsara angambany manatsara ny activité ataontsika amin'ny manaraka satria ny projet miaro zao dia eo antsasadalana zany hoe nanomboka tamin'ny taona 2024 dia tapitra amin'ny taona 2024 ry ny hevitra eny dia arak'izay teneniko izay hoe ho kapitalizena ahafahana mijery hoe inona zany no ahafahantsika andrafetana ny tetikasa manaraka na anaovana ny activité ny ireo le drafitrasa amin'izao manaraka izao amin'ny taona ny eto Tomasina dia azo lazaina hoe mahazo tombon-dany satria tsara tenenina fa faritra anankitelo ny samy projet miary Atsinanana, Vakina Karatra, Analamanga dia eto Tomasina dia efa maro ireo le ataontsika hoe nahazo tombotsoa olona manana fahasembanana daholo ny karakara ny projet miary momba ny formation fiofanana arakasa maro isan-karazany misy ny patisserie, cuisine, fanjairana, dépannage électronique, fambolena, fiompiana sisy fa maro koa ireo le ataontsika hoe na tafiditra ny asa zany hoe mety tsy tetena hoe miasa any amin'ny orinasa izy fa manao fampirarana amin'ny orinasa ohatrany hoe lasa manao vente en ligne izy lasa mivarotra produit any orinasa izy isan-karazany dia akoatran'izay misy ireo le pazy tombontsoa zay mena fitaovana ataontsika hoe hiaingana amin'ny activité génératrice de revenu dia misy koa ireo le olona izay mena fitaovana koa olona efa miasa dia mena fitaovana satria ohatra hoe tsy manana bekizy dia misakana ho azy le tsy fananana beky dia mena bekizy mena ordinateur izy ahafahany miasa sisy manodidina 10 ireo olona trapahasem-banana efa nisitraka ny tantsorika tato anatin'ireo taona vehivavy no maro anisa amin'io izay mitana ny 70 isan-jatony ny salanisa misongadina ao anatin'izany ireo manana olana amin'ny fahitana ary ireo manana olana ara-batana fa misaona ny tontolo ny zavakanto eto Madagasikara amin'izao fotoana izao nodimandry androany teo amin'ny fahavalo amin'ny 20 taona ny rakotondramanana Arinjatovo fantatra amin'ny solona anarana hoe Ralay mpilalao sary mihetsika fantadaza ary matianina ihany koa tenany isan'ny sary mihetsika nahafantarana azy ny malokila izay notontosainy ny trano-mpamokatra scope digital tsy ny tontolo ny sary mihetsika ihany no nahafantarana ny Ralay efa solombavam-bahoaka ny Madagasikara ihany koa ny tenany ankoatra ny nampanetana fandaharana azy tamin'ny onjam-peo sy ny maro hafa ny fianakaviam-be ny Kolo TV FM moa dia mirary fionona fendry ho any fianakaviany dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatiny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity taorian'ny antsona taony ny SOS Méditerranéenne amin'ny tokony antsona sambo mitondra ireo mpitsemponena na mahery ny 200 faran'izay aingana namaly izany ireo manam-pahefana frantsay ary nanome alalana azy ireo iantsona ao amin'ny seranatsambo ny tafika ao Toulon rapitso ary nanome toky ihany koa ny amin'ny fikarakarana azy ireo mandritra ny fijanonan'ireo mpitsemponenana any antoerana amin'izao fotoana izao. Efa andro maro no niantona tao anatin'ny sambony SOS Méditerranée ireto mpitsamponenana mahery 200 ireto rehefa tsy nahazo ny fahafahana miantsona ao Italia. Taorian'ny fifanolana sy ny fifampiresahana teo amin'ny Italia sy la Frantsa nanome alalana ny amin'ny fahafahan'io sambo io iantsona ao amin'ny seranasambon'ny Toulon raha pitso ireo manam-pahefana frantsay. Tsy aivony 550 amin'ireo mpitsamponenana dia zaza tsy ampy taona avokoa izay avy any Libia ny akamaroan'izy ireo. Ho raisin'ny fanjakana frantsay an-tany avokoa ny fikarakarana ireo mpitsamponenana ireo isan'izany ny lafiny ara-pahasalamana sy ny fanaraha-maso mifanaraka amin'izany. Ankilany nanambara ireo manam-pahefana frantsay fa andray fanapahan-kevitra manokana manoloana ny tsy fanajana Italia ny fifanekena iraisam-pirenena sy ny lalana mifeny faritra-masina. Dia izay ihany koa no hoentsika mamarana ny fampalalam-baovao ny androany naiza misy anao ankafaliana no hitondrana ny teny fisaona ho anao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafa ho amin'ny rapitso indray ary tomboko lasy tomboko veloma tomboko.
Atora pyramide miaraka amin'ny France Col. Vous a présenté ny Vaovao. Lafarina ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI ny Vaovao. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny PEF. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté ny Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.